ity fandarana anankiray ity izay somary hiavaka kely sika androany satria dia anaraka tontolo andro anankiray ao anatin'ny tontolo izany hoe famonjena vona izany. Ety Tsaralalàna ety misy anay ety anivon'ny tompy antsoina an'ireo mpamonjy vona ety Tsaralalàna. Dia ndao sika vetrany hitrany dia sady iverany koa ianao karazana vizity kely sika androany hoe manahoana sy manahoana izany toerana izany ho anareo rehetra izay mbola tsy nandeha taty dia ihany koa ahafantarantsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny fiainan'ireo mpamonjy vona anatin'ny andro iray ndao azy. Eto izahay zahay mpamonjy vona vita selatra vonona. Ngeza be ka ato amin'ity toerana ity. Ianareo koa ve toa hoe izay mihitsy vao nitsofoka tato amin'ny tompo fiantsonany. Ndao Rabany, lieutenant Andry sika Rabany. Ya. Tonga soa nareo, salama tsara. Tonga soa ato aminay. Tratra soa ianareo. Inona no azonao anampiana? Sotra betsaka aloha nandray anay androany. Manokatra amin'ny varavaran'ny corps des sapeurs pompiers Tsaralalàna. Eny ary dia tonga soa ato aminay nareo faly mandray anareo koa ny tenako izay atao mpamonjy voina araka ny fahitantsika zao dia ohatr'izao ny endriny ao dia ho atoritoronay anareo hoe ohatry ny ahoana ny fitaovana manao ahoana fomba fiasa ny asianay endrika kely amin'ny alalan'ny fampisehoana kely dia ianao amin'izay fotoan'izay ho atsipinay anaty afo dia vononay le afo ao mety ve tena izy ka zavatra anankiray ataontsika hoe ataontsika surprise kely androany dia izao sy anareo ny tokantrano hiaraka hiaina ny fiainan'izany hoe mpamonjy vona izany na hoe pompier anatin'ny andro iray. Inona ohatra hoe mety zavatra hitranga? Ny matety tranga moa fa fotoana amin'ny maintany zao ny secours victime aloha misy foana reny olona hoe marary an-dalana sy mila vonjy aina reny fa kisaketsika somary bebe feo le tomobile fa ny resaka fahamaizana dia misy tena misy tokoa ny fahamaizana dia hitatsika hoe mahatriny ahoana rehefa misy le fahamaizana dia hiaraka aminay moa nareo tsara vao maika mety fa mba ho fitandremana ny aina dia mijery fotsiny. Mbola tsy rotsaka anaty afo aloha tsy maninona irotsaka fa somary feperany hatrety ihany. Eny andeha visity eo manasanao naraka tsy tapaka naraka hatramin'ny farany ihany koa ny fandarantsika androany anao visity sika fa mialohan'izay aloha amin'ny matena hoe hiditra anatin'ny tontolon'ny pompier izay dia somary tsy dia pompier loatra manko izao fomba fiakanjoko izao. Lafa omenay akanjona pompier anao misy pointure 42 ihany aho tononanao 43 chaussure ny patalon moa zany misy patalon amin'ny vehivavy satria misy vehivavy manao fiandriana dia misy veste textile afaka ampanaovanao ihany ao koa fa raha ny tena izy tsy manao casque fa casque totrity anay ity misy azo ampanaovanao ao dia hojereny izay zavatra dia ho ampanaovana izay tena izy ianao zao ianao moa zany tia hitovy aminay androany dia tsy maintsy manao fanaminy ianao raha hitovy aminay dia reto fanaminy reto fanamina fanaovan'ny mpamonjy voina tia natao hoe rangers izay tena anisany hoe vaovao anisany vaovao izy tony dia tsy atolotra anao hoentinao mody fanaovanao ihany dia hoentina mamonjy tramomay zany tena ilanan'izy ity 44 eo iny dia atonanao 44 nenay mantsy ny chaussure efa tsopoka mitongotra 38 ny 44 to dia miela ny abeany eny minao fa atonanao 30 firy anao 39 36 izy mety atonanao iny dia ty ny ambonin'akanjo ny ambonin'akanjo amin'ny andro mangatsika moa zany tena anaovana anazy ity fa anatin'izy ity misy polo na t-shirt izay polo na t-shirt zay no menanao koa raha avy eo ampiarahanao manao an'izay miaraka amin'ity akanjo ity ianao dia ity natao hoe patalon ty patalon ty fa fetina mamonjy tramomay izy ty fa na mamonjy ain'olona fa raha ny tena izy doblena manko pataloha rehefa mandeha mamonjy tramomay ty le treillis dia ty natao hoe sur patalon treillis dia sur patalon ty zany no amboniny
ty tsy tonga de anaovanao mafana be, tena mafana be ty akazy ty. De ity natao hoe veste textile fetina mamonjy koa ty anaty tranomay ty zany tena fitsofoana anaty tranomay ty sy ty tsy maintsy miaraka foana, tsy maintsy miaraka foana reo rehefa mamonjy tranomay. Misy combinaison manokana Zao moa zany reo mihitsy le combinaison. Sur pantalon de veste textile. De ao anatin'ity pantalon ty misy an'ity, zay ma sur pantalon anazy. De ao anatin'ity reny akanjo anaovanao, ampanaovanao reo aveo no atao ambanin'ity. Zay akanjo zay zany no anaovanao de rehefa vita amin'ny fanaminao de miona indray tsika aveo, miona indray tsika aveo mino fa ho atononanao reny mino fa antononanao reny ka ato ianao no misolo fanamina ato amin'ny magasin ato amin'ny fitehirizana entana misy azo soloana akanjo ao ok mandroso ianao tompoko eo tigna maraisinao raisinao eny tompoko. Faly miarabanareo mitenako tratran'ny fito taona moa nareo zao androany efa taona raha atao hoe zazakely zany mandady mitovitovy amin'ny efa-bolana zany raha zazakely ao mitovy amin'ny efa-bolana za fa raha ataoko tsika hoe efa mianatra indray izy le voahiditra hianatra voaniditra ny anatra vao kelikely ao de arak'izany fotoana zany jevantsika tsy mbola tena lasa lavitra be de mbola ao anatin'le tena fianarana azy tsika ao miasa voalohany tsy maintsy hainareo sy anananareo de nitanjaka ok ka mino aho tamin'ny efa taona lasa zany mbola anananareo le tanjaka ao azy itsy avy zay Aïe, position de flexion, position. Oh, manme tel pool. Miara manis. Mandien top, faut manum. Top. Mafia so mafia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, apéro you. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop. Ohatr'izao mbola tanareo sa ie nandeha zao teo ny resaka recrue tamin'ny taona firy zao ino reny tanora reny zao tamin'ny 2022 no tafiditra tao anatin'ny asa famonjena voiny zany hoe tamin'ny 2022 zany izy nanomboka nanao ny concours de nandalo le dingana maro be mandra-patonga ny androany efa taona zay nienany an'izay zavatra zay raha jerena amin'izany efa taona zany no raha mifahazazana tena mbola zaza mbola mpianatra de mbola tantanana tsara izy ireny fa ny tombony fotsiny ho any mpamonjy voina metanora misy lahy misy vavy tany hoe taloha zany tsisy vehivavy fa zao izy misy vehivavy ary nisan'ny tena matanjaka atantsika teo zao iny vehivavy anankiray le teo iny zao atao am'zareo Benjamin fizandriny mizandry olona atao am'zareo tena mpiazakazaka anisan'ny mafy indrindra médaille d'or isaky ny miazakazaka izy iny de mahazo an'izany médaille d'or zay foana kanefany raha jerentsika amin'ny akeliny sy le endrika ivelany tena kely izy fa nitanjaka tena ho aminy misy koa satria moa zay pilomano mazava ho azy moa zany resaka lomano de nisan'ny mafy ny asan'ny mpamonjy voina de médaille d'or foana ny mpamonjy voina amin'ny asa ohatr'ireny izay zavatra zay hoe exigena manokana le hoe mila mahay mihoatry ny olo-drehetra satria hoe amin'ny mpamonjy voina anareo zay indrindra ny zavatra takina de manana tanjaka mihoatra n'izay asa tokony hoatrehany mpamonjy voina ohatra zao zay ohatra hoe teneniko anao fotsiny satria mbola ho tetezika aveo ny toerana fanaovana sport rehetrarehetra atao amin'ny asa famonjena voina de tena am'ireny zay manova an'le tanjaka zany hoe raha ohatra zany zay hoe hibata zavatra
10 kilao dia mila mahazaka 10 kilao raha ohatra anao an'izay ilay olona dia mba moramora aminy satria ny fotoana ny famonjena voina dia mitaky fotoana mety maharitra hatrany amin'ny adiny 8 ianao miasa foana adiny 8 tsy matory mihitsy miasa foana tsy makaina mihitsy amin'ny alina io tsy akatony mandrapatonga ny apitsy maraina dia raha izany zavatra zany efa ny ainanao tsy ampy le tanjaka tsy ampy le traika efa moa indrindrandrindra dia tsy ho vita mihitsy le asa efa resadresantsika to ihany mahakasika ny hoe anao vizita nyity toerana anankiray ity tsy ampiandrasiny ela isika ny tokantrano fa vetrany dia atokatsika izay vizita izay lotinao andry aiza manomboantsika ny anomboantsika anazy zany dia amin'ny tena le mazay anay dia hoany amin'ny salle de sport izy Sahay pamonjy vonina vita selitra vonona Paandresy atrany Bonsoir. Ia, anao mandroso aloha. Ok. Ity natao hoe salle de musculation. Ho anay mpamonjy voina dia tombony anay nananay an'ity. Misy koa nefa ny raha mahitsika zao misy civil ihany reo. Misy civil manao le sport atao aminay dia entina ny vozana ny tanjaka zany izy ity. Zany hoe tsy voatery ny mpamonjy voina ihany no mampiasa an'ity terrain ity fa na olona avy any ivelany Zay indrindra na olona avy any ivelany dia afaka misitraka. Tsika zao ohatra mahita zao tony misy police communale zao ny sasany misy mpamonjy voina dia misy mpiasan'ny commune be dia be manova an'izany tanjaka izany atao aminay. Ny fitaovana azo lazaina hoe ampy ihany. Azo lazaina hoe ampy ihany raha ny habean'ilay toerana. Ampy ihany ny fitaovana. Dia misy lahy misy vavy manao an'izany sport izany atao aminay. Dia tototra izao ny endriny reny hitantsika ireny zao karazana haltera bataina karazana lanja na poids anaovana izay fibatana izay ao dia misy koa ny io moa zany endrika isehony ivelany mba ahafahana motiver an'ilay olona ahafahana motiver anao dia misy koa ato karazana consigne fampahafantarana ny olona hoe ohatra izao ny zavatra tokony ao misy coach ato zany dia coach io manoro anao dia reto mouvement reto no ampitain'ilay coach mba ahafahan'ilay olona manao sport zany manatsara ny zavatra ataony fa tsy manaonao foana izy ao ohatr'izao dia misy mozika moa zany hitanareo ihany fa karazana io ny tena motivation ho an'ny olona mpanao sport fa raha mangina be ny toeranaovana sport tsisy mozika tena tsisy kamle olona tsy à l'aise mihitsy dia misy mozika misy karazana fampahafantarana torolalana kely misy koa ny interdiction ato ny interdiction ohatra misy zavatra tsy azonao atao ohatra hoe fampiasana matériel atoranao hoe ahoana fomba fampiasana anazy mazava ho azy salle de sport azy dia tsy maintsy manao tenue de sport dia mahakasika ny fitaovana indray ny fitaovana tianao antanina hoe misy fandrarana misy zavatra tena tsy azo atao ohatra zao hoe rehefa mampiasa fitaovana ianao dia azera atsipy manimba zavatra na le terrassement le fanamban'le zavatra hitsahantsika potika raha venjeran'le vy zany zao dia anisany hoe tsy azo atao toy zao misy fitaratra fijerena mouvement-nao dia mitandrina tsara zany tsy dia manakaiky an'io fa manjary mora vaky izy io zay ny salle de sport fa misy koa ny salle de sport ihany fa salle de sport musculation atao ambadika ato zao tsika mahita ny atao hoe tennis de table dia tsy riatsika kely fotsiny satria zareo koa mbola manomana ny fifaninanana zay atao eto atindraisantsika le nitenenina teo lotinao hoe salle de sport tena sport hafa mihitsy indray ity ny ato zany atao hoe hoany zareo mpanao tennis ambony latabatra na ping pong dia zareo reto tena mpifaninana tena manao compétition nationale sy anona mihitsy misy civil misy pompier fa ny amin'ny ankapobeny no civil ny tena betsaka manana club mihitsy izy io itsy moa zany club an'io manana club mihitsy dia misy lalàna ohatra ny tatsy amin'le salle de sport tatsy ihany manao tenue de sport zareo miditra dia zareo moa amina tenisy ambony latabatra azy dia somary mila filaminana
mila filaminana dia tsy ohatran'le tary misy radio fa tokana mihitsy zareo mitokana mihitsy amin'izay filaminana zay dia misy coach ato a misy fitaovana ato a dia misy mpianatra mazava ho azy dia mireny zany ny fitaovana ampiasainy zareo a mbola mandray mpianatra ve zareo ho antanitsika zao coach ato hoe mbola mandray mpianatra ve ononareo ny club ato zany efa hatramin'ny 2015 zay niara-ny asa tamin'ny pompier dia isoranay manokana zareo a club anay mana just plain ping zay a manao ny compétition araka tenen'ny lieutenant teo manao ny compétition rehetrarehetra amin'ny fédération a dia zay koa manomana ireo mpanao baka français reny zany omaninay manokana ny ankizy a manao an'ireny dia ato misy efa mpianatra manokana misy avy any amin'ny école any izy dia aty zany manao perfectionnement zay moa zany amin'ny ma club dia pompier afaka manofana ilain'ny pompier koa ny tennis de table amin'ny resaka réflexe dia zay no mahatonga an'izy misy eto mitoby génial aiza ndray zany lieutenant izy atsika ny visite zao ndray tsika hiditra any amin'ny resaka mbola misy eny ety atokotany aloha tsika zao dia ararotina ny fotoana manodidina atsika moa zany efa hitantsika ireo fiara famonjena voiny ireo fiara famonjena voiny misy ny camion citerne misy ny atao hoe ambulance izy amin'ny teny terme technique fa raha tena jerena ty aminay izy tsy ambulance fa atao hoe VSAV véhicule de secours assistance victime VSAV dia misy koa ny voiture léger maro isan-karazany anaovana ny asa irakiraka zany hoe voiture de commandement filazany reny ho an'ny baiko ho an'ny mpanatanteraka ny asa fa misy koa anaovana resaka hoe asa ivela mihitsy ohatra hoe vao iraka makany amin'ny manatitra taratasy na maka taratasy na manatitra olona dia misy fiara mifanaraka amin'izay zay hitantsika manodidin'ireo zay koa manana mpitsabo en général zany karazana dispensaire dia ty manoloana antsika ty ny braoan'ny médecin chef ato aminay izy moa zany mamita iraka kely ka tsy fantatra hoe faova izy zao sa hoana fa nisy iraka nasainy vitaina matsy teo dia raha ao izy afaka mandray tsika dia anatona atsika ao fa raha tsy ao moa izy dia efa manaraka indray tsika miona aminy dia ho jerentsika vetivety ina no ka matetika mitranga rehefa hoe manoloana anareo zay matetika tsaboana matetika miseho am'izao andro zao be dia be aloha ny aretina hitanay ka be dia be zany hitanay fa malaise dia hypertension dia zay zao dia accident de circulation zay zao no tena be dia be satria moa zany tsika zao miara-miasa amina resaka pompier dia ny cas de brûlure ave misy tsaboanareo ihany koa cas de brûlure oui misy tsabonay fa tena marina tsy maintsy évacuer izy satria délicat be ny fitsabonan'iny dia mila entina any amin'ny hôpitaly dia évacuena maikimaiky zany hoe nareo zany mandray les premiers soins fotsiny dia aveo premier soin alefany premier soin foana ny ataonay ao anaty ambulance dia aveo entina any amin'ny hôpitaly une fois izy installé dia afaka mandeha zay génial eny ary vitantsika tao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana dia reto manoloana antsika reto zao inona avy reto anoloana antsika reto ty zao misy brao anankiray brao an'ny adjoint au chef de corps zany hoe commandant second filazanay anazy izy moa amin'ny commandant second zay tena tompona andraikitra ao amin'ny du terrain izy tena tompona andraikitra avy hatrany amin'ny asa mpamonjena rehetra na tsy asa mpamonjena fa na asa ivelany zay ilana mpamonjy voiny dia anisan'ny tompona andraikitra amin'izany izy dia mazava ho azy tsy ho hitantsika eto mihitsy izy tena mivezivezy olo io zay nilantsika an'le fiara ho an'ny commandement rehetra véhicule de commandement rehetra raha mirosotsika zao midika danaty dia ato ny fitaovana trano anankiray fitehirizana fitaovana ihany koa ty izy ty misy an'iren'le boutaina oxygène aéri sy ndretrarehetra ho an'ny plongeur sy ho an'ny mpamono afo reny aty koa no ahitantsika an'le fitaovana famenonan'izy reny koa compresseur filazana azy maromaro ny fitaovana aty ho an'ny incendie moa mazava ho azy ny tena betsaka eto aminay dia raha miroso kely tsika mitodika makatondray ty natao an'ny civil natao an'ny olotsotra tanteraka mihitsy zany hoe zay zany raha anteny ohatra zao tsy ekena mihitsy miditra ao anatin'ny toerana io satria ao firevena ozy mifitenenantsika zay fa raha vate hiditra ao zay na tsy misotro toka raha fa mihinana goûter fotsiny na misotro jus na ohatra zany dia mialy ty teny anay ty mialy ty dia misotro ao zay avy misotro jus zay afaka ny etaeta dia mampiditra an'le teny fa tsy misy fofo toka
tena fady tanteraka mihitsy ho any. Dia nareo hoe misy taona mahafantara amin'izay hoe tena tsisy fofotoaka marina dia mety hoe manao testat koa. Zay aloha taloha fa nisy. Nisy fa le fitaovana moa tanao ihany fa zay be dia be. Tsy dia maharitra le fitaovana fa hatramin'izay nisin'iny koa nefany tena tsy mety mahita an'le olona mamy foana le fitaovana satria tsy ahitana an'izany mihitsy ato rehefa anteny io tena tonga dia miezaka mitenanao rany amin'ny namonjy fivorim-pianakavianao ka fantatrao fa hiasa ny ampitso dia fehezanao zany tendanao tsy mahazo misotro mihitsy. Ery ny centre d'appel ao centre de traitement d'appel na raha misy olona miantso vonjy dia ry zareo reo mandray an'le antso dia ry zareo reo no déclencher an'le alerte avy hatrany ho anay mpamonjy voina. Roa minitra aoriana an'le antso izy dia efa tsy maintsy miainga izay amin'izay fotoan'izay. Miainga eto amin'ny toby andehanao an'le asa-pamonjena voina na famonafy io na famonjena aina. Ato zany le centre de traitement d'appel ato amin'ity efitra ray ity natao nitokana mihitsy izy ity ny antony. Raha mitabataba zao na misy fiaramaneno dia tsy eny le antso. Ok dia natao amin'ny toerana ambony mahatazana ny rehetrarehetra koa mba afa mampita ny hafatra rehefa misy ny asa-pamonjena. Misy eo amin'ny olona firy eo zao lieutenant miasa ato amin'ity farafakely ny olona efatra mifandimby ry zareo. Fandimby permanent na andro na alina dia ohatrohatr'izao ny ato anatiny. Izy ity zany aoka tsika mba tsy ho iaia rehefa miantso vonjy tapaka ny jiro dia tsy naheno antso. Fa ato amin'ity zavatra ity misy famatsiana herinaratra mitokana ankoatra ny jirama. Zany raha tapaka ny jiro dia ireo indray mamatsy ny herinaratra mba tsy hisy rupture zany amin'ny fiserasera amin'ny resaka communication. Tsisy rupture mihitsy zany communication ato anatin'ity. Dia ohatr'izao misy olona anankiray mpandray ny antso dia misy manampy anazy dia misy lehibe izay mifehy anazy ato. Izy ireo tsy azo bangana olona mihitsy ato. Tsy azo bangana olona. Raha nahita zao tsika le efa hitantsika endrika angamba ty olona ray ty io le champion amin'ny hazakazaka io. Mafy be eo amin'ny hazakazaka fa mandray antso tsara mihitsy ary anisan'ny olona mafy ny communication sy ny fanajana olona. Rehefa miantso ato ny olona na ny any ny antso na teny ratsy ary navoaka le olona dia tena mandray izy dia tena ampanajana nandraisana an'le olona amin'izay mahafapohan'ny olona mihitsy mba ampitomombana sy hanafaingana ny asa-pamonjena. Raha toa kera misy dia misy tsika tsy haniry loza hoe misy olona iantso hoe misy ahitranona misy loza any ambadimbadika any fa mandray amin'ny antso firy isan'andro ianareo raha hoe amin'ny akapobeany. Amin'ny akapobeany moa zany ny appel lato efa tsy voaisa intsony satria be da be. Fa raha amina pourcentage na appel lato zany raha ohatra ka hoe misy hoe raisina amin'izay hoe pourcentage zay 100% ny 95% n'io appel io mpanany ihany fa 5% an'izay appel zay ihany no mety hoe loza mety hoe misy zava-mitranga any ivelany. Le hoe manany ihany ohatrohatrany ahoana zavatra ataony zareo anatin'le le manany ihany zany misy ny sasany hoe mitaiza zaza zanany any an-trano izy dia mitomany ny zanany dia le milalao telefona dia miantso sady izy ito satria io appel gratuit. Misy koa moa sasany tonga dia hoe fanaovana tsinotsinona tsotra zao mahay valinay mahay lokanay misy olona latsaka tia gabony anay manany ihany ohatrany zany. Dia tonga dia io moa zany fantatsa amin'le fomba firesana foana hoe mpanany ihany zany hoe zavatra tena misy marina. Génial, misaotra betsaka. Complément eto? Complément indray ianao? Lehilahy sa vehivavy? 20 taona? Dia misy olona mahafantatra anazy eo akaikiny eo? Maratra ilay olona sa manao ahoana ilay situation eo? Misy maratra ny lohany. Mbola miaina izy dia hitan'ny ramose mandrapatonga ny pompier eny dia ataovy mirirana aloha izy. Ataovy mandro mirirana. Monsieur izy mbola miantsony azafady? Monsieur Rakotomalala. Numéro téléphone Monsieur Rakotomalala azafady? 34 22. Est-ce que tsara moa le répérateur azafady Monsieur Rakotomalala? Ampita nitsangatsanga. Dia andrasanao eo ny pompier
Misy tompoko. Somary tena voaka kely anareo satria raha amin'izao ora izao na ho an'ny mpamonjy voana raha mahalala nona ihany fa tsy hoe miasa foana koa dia ora fisakafoanana na fangalan'zareo paozy ihany koa sady zay lieutenant eny tompoko fa dia mirary ianareo koa zotomana ato amin'ny toerana fisakafoananay efa misy anjara anareo zay raha tsy diso fa hijery ny toerana fisakafoanana ny mpamonjy vointsika zay ato amin'ity efitra anankiray ity iny zao misy olona voaka dia ao tsika nihiditra ok are tatako zao ny toeram-pisakafoanana vondram-pamonjy voina afaka mandrositsika ato ny fisakafoanana vondram-pamonjy voina rehefa amin'ny atandro na amin'ny alina na maraina dia ato daholo dia sakafonay moa zany dia natao hoan'izay mpiasa manao miatsika ny asa mandritra tontolon'ny andro section de garde moa mazava ho azy dia misy ny atao hoe section de commandement zay miasa isan'andro dia ato izy no misakafo dia hitantsika amin'izao dia ireo sakafo ireo rehefa karakaraina dia atao anatiny ato ny karakarana ny sakafo atao anatiny ato ny karakarana ny sakafo misy olona efa mpikarakara ny sakafo reto mpikarakara ny sakafonay reto madama reto izy roa reto mikarakara ny sakafonay misy eo amin'ny anankitelo zany nareo miasa ato atao lakozy anankitelo ay roa vavy ray lahy dia isa no mikarakara ry iza no miaraka samy mikarakara daholo izay génial matambola dia monsieur Mamtina satria moa zany izy ity service sady misy atoandro no misy amin'ny alina dia rehefa le mikarakara sakafo atoandro no mikafina rano mikarakara rehefa amin'ny alina dia ahoana ndray miditra amin'ny valo zahay amin'ny valo dia amin'ny 12 zahay tsy maintsy misakafo satria elana amin'ilay intervention raha amin'ny fisakafoanana zany mandeha ny intervention dia mipetraka daholo ny sakafo lasa mamonjy intervention miditra indray zahay amin'ny roa satria matory daholo ny zareo amin'ny roa dia miditra zany zay zany tsy misy lera zay zany tsy matory ohatra ny hoe makapozy zany satria makapozy ireo avy misakafo ziska hatramin'ny roa izay tsy makapozy satria mahandro an'ilay sakafo zay amin'ny vita sakafo ohatr'izao dia miditra amin'ny sakafo ariva zay satria tsy maintsy masaka amin'ny lohan'ny ravanay amin'ny efatra ny sakafo ariva zareo dia ianareo ihany no mizara sady non tsy mizara zay fa manamasaka ny sakafo ariva fotsiny dia manasa vilia sy ny anna petrapetraka daholo na hatramin'ny fahadiovana rehetrarehetra dia lasa zay mandeha morava amin'ny efatra sakafo zareo ariva mipetraka tsara eo ary anjaran'ny zareo no sy nizara ity salle ity indray no salle tena marina ity salle d'étude fianarana misy tableau ato misy stagiaire misy mpianatra avany ivelany manohy fahalalana aty dia ato no andraisanay anazy amin'izao zao misy stagiaire ato BSPP2 CT2 Cooper zay moa zany lazana anazy mbola lasa nanao fianarankely any amin'ny faritra moa izy ireo fa ho avy izy amin'ny herinandro izy ho avy eo zay ny omazy dia ato zareo mianatra dia rehefa tapitra ny fianarany dia amin'ny 12 hatramin'ireo misy mampiasa ty salle ity na aorinany amin'ny efatra dery zareo mpanao danse indray no mampiasa zay mbola tsy ao moa zareo fa zany hoe mahasalle de danse anazy dia misy fitaratra ohatr'izao dia toerana azo malalaka tsara fa na mivalapatra manao an'izay takizay ny ato anaty salle anankiray ty indray rehefa miteny hoe pompier dia mahita ihany koa tsika antreny fiara be ireny menamena sa orange moa zany sa menamena lokon'izy ireo mena ie dia misy tsipika mavomavo kely mahita an'ireny tsika eny an-dalana eny dia izay indray no hoano izantsika ny visite amin'izao fotoan'izao andeha iresadresaka sy hanao interview miaraka amina mpikirakira na mpanao entretien les camions pompier tsika amin'izao fotoan'izao amin'ny lafiny mécanique indray zay mandroso ary tsika zao tsika dia atao amin'ny zareo mpikirakira ny lafiny amin'ny resaka fiara fanamboarana moa zany ny ato tsy fikojakojahana dia be lehibe ny zavatra maro ho atao amin'ny fiara io na fanaingonana io reny mametraka haingony reny ny fiaranay moa zany dia efa fantatritsika araka voalaza teo miloko menamena fanarana amin'ny maso mba alalana koa hoe reny mpamonjy voina dia reny le bande hitantsika mazava ohatra mavomavo reny indrindra fa rehefa mandeha amin'ny alina dia iny koa zany ohatra karazana vertisseur
ka ny adjudant Rakoto Arson no andray tanantsika anazavazava mahakasika an'izany resaka fiara zany. Miaravanao? Salama topo. Ianao zany mikirakira an'ireto fiarambe an'ny pompier reto? Izay zany no mikirakira an'ireto fiaran'ny pompier zay atao amin'ny service garage. Tonga sao nareo atao aminay ato zany no service garage zay sampany aray misy atao amin'ny sapeur pompier. Zay zany no mikirakira an'ireo fiara ray manontolo momba ny sapeur pompier. Ny fiaranay ato zany tsy mivoaka ny ivelany fa izay ihany no manamboatra azy ato toerana. Efa sampana anankiray resaka mekanika fotsiny zay. Resaka mekanika fotsiny zany ty atao ato ty dia izay ihany no manamboatra ny anay. Ny fantaniana kely fotsiny ty mety hoe mianiany kely le izy daladala kely fa lefa kena aloha sitranay efa valy le izy. Efa nisy taona ve nareo hoe eny an-dalana mandeha manenjika mamonjy intervention misy ny vaky ny pneu tampoka ohatra. Efa nisy fotoana misy zany nohatra zany fa efa misy pneu de secours sy ohatra zany ato aminay dia amboarina arak'izay. Amboarina arak'izay zany le izy fa efa misy fotoana satria amin'ny mekanika zany tsy laozana ny ohatra zany mekanika. Ina zao no matetika mpahazo an'ireto fiara be reto misy zao ny olona hoe misy koa zao ny olona tsy mahita ianao miteny hoe mitondry sy ny ambulance no mitovy ny fiaran'ny pompier sy ny ambulance mitovy hoe tsy milahatra eny amin'ny famatsiana solika zany mihitsy. Efa misy an'izay koa zany ato aminareo? Ny ato aminay zany rehefa manomboka maraina zany voan'ny ray asa ianao maraina dia efa vérification ray manontolo mihitsy. Raha ny mekanika zany na ny solika na ny rano dia efa vérifiena daholo zany dia safe zany ny tomobile ray manontolo ato rehefa mivoa maraina iny dia efa tsy mandeha mihitsy raha tsy efa plein daholo sy misy rano ara-dalàna daholo na ny rivotra ny pneu na ny mekanika amin'ny tomobile ray manontolo zany ny jiro ny altona indrindrandrindra sy ren'le jiro mirehatra hoe ziro fa. Ny saika an-taniko fotsiny satria ty manitikitika ihany raha tsy haiko misy karazana fiara firy zao modèle atao aminareo ato fa ny fiarana pompier anankiray zao mety amin'ny 4 litatra eo ny rano hoe zakany hoe fiara anankiray zany. Misy karazana zany fiarana pompier. Misy no premier départ zay ny filazana anazy misy ny atao FPTL dia misy ny AFA. Ireo zany no mandeha voalohany rehefa misy tranomay. Ny zakan'le FPTL 2 mètres cube dia ny zakan'le AFA 2 mètres 5. Dia rehefa tena raha ohatra zany hoe tena grave le firetana dia manana fiaro zay 16 mètres cube. Le ngezabe tsy ivelany ato zany manana fiaro 16 mètres cube. Efa lehibe dia lehibe zany zany hoe mahampy zany raha toa ka hoe entina mizenona vona raha tena ampy zany raha toa entina mizenona vona. Teny ary misaotra anao? Tsy saorana dia ireny saorana. Resadresaka mahakasika na solitenan'ny vehivavy satria izay koa ny antanin'olona maro amin'izao ny mpamonjy vona ny sapeur pompier malagasy ihany koa dia efa misy andiam-behivavy ihany koa anatiny ao fa nisy taontsika nyresaka mahakasika an'izay dia ndao tsika mba antany kely sy resadresaka amin'ireo vehivavy mahakasika an'izany hoe fiainana anatin'ny vondry ny mpamonjy vona izay misy eo amin'ny 4 heures zareo amin'izao. Iaho marina tokoa ny tenao hoe misy vehivavy ato efa 2 isan'ireo 2 reo nanomboka 2021 nanomboka nisy hatramin'ny 2023 atreo zany zay nanao recrutement reo telo taona mifanesy reo dia nahitana vehivavy 2 nisany. Reo vehivavy 2 reo dia mbola tena ao anatin'le hoe fotoana tena hoe mampatanjaka anazy ao anatin'le fotoana hoe tena mampatsilo saina anazy. Dia misy olo tena moa reo ometsika aminay koa nareo ny fifampiresahana aminy dia afaka manatona azy tsara tsika. 2 mbola isa maromaro ihany zay faharoa nalaitsika atao solitena resadresaka atao anatin'ity fandarana ity dia ataketoko atao misy any Odile sapeur pompier de 10e classe Aravelotiny atona hoe Odile tsy manino sokan'izay Odile zay génial. Firy taona zay ianao tato anatin'ny corps des sapeurs pompiers? Sarabeka fa nanao fantanina nanomboka 2023 zay no
miditra sapeur-pompier zay ny andeha amin'ny farany zany hoe 2026 tika 3 taona zany zay no mpamonjy vola 3 taona inavy ny sedra fanolovanao tao anatin'izay 3 taona izay misy ny sedra moa zany amin'ilay hoe mpamonjy vola ny tena amin'ny mahavehivavy ihany koa dia atao aminay moa araka nefa nitenen'retina teny am-piandohana ilay hoe paramilitaire tsy maintsy manaraka ny discipline militaire dia eny akikena fa somary mafimafy fa miezaka manina moa zany mandrindra sy manatanteraka an'izay rehetra atao anatin'izay hoe mahaparamilitaire dia atao amin'izareo azy zany tsisy hoe fa vera hoe vehivavy fa mitovy amin'ny lehilahy ihany fandraisana mitovy amin'ny maha hoe paramilitaire zay dia mitovy ihany koa tsisy hoe tia natokana ho an'ny vehivavy na hoe tia natokana ho an'ny lehilahy fa mitovy avokoa mitovy ny discipline mitovy ny zavatra atao mitovy ny asa Tiens, doi tout que tom namana tom sis net dressing. Sapeur pompier deuxième classe c'est à chance han fetsonana. Dia setra mo fetsonana. Genial. Tsy manina tsoko amin'izay. Genial. Fotoana zay no na hoe tato anatin'ny sehatry ny mpamonjy fonana. Zay zao ny andeha amin'ny faharoa amin'ny vehivavy. Promotion 2022 zany zay. Efa taona androany zany zao ny androany mihitsy. Sao dia asina fety kely anniversaire. Hitantsika ihany setra tany isan'le jorona no exercice voalohany indrindra teo iny fa eto saika satria natsikaritra teo nanontany lieutenant hoe izy avy lefa manambady tena nangatanana ianao dia saika atao mahakasika an'izay indrindra hoe manahoana ny fiainana en tant que hoe mpamonjy vola ianao pompier tsy dia mahazatra ny olona zay indrindra ny malagasy ahoana ny iainanao an'izay indrindra anivon'ny fiarahamonina anivon'ny tokantrano tsy mitaitaina lava ve ny vady aman-janaka ohatra na hoe manahoana ny fahita fiarahamonina an'izay amin'izay loha zany tsy dia misy hoe olana be na hoe fahasarotana amin'ny fiatriana an'izay fa atao foana zany zay misadapte zany ianao atao zay fandanjana ohatra hoe tia tokantrano dia tia asa dia tsy atao mifangaro zany ireo zavatra ireo fa hoe rehefa asa dia asa dia rehefa hoe tokantrano dia tokantrano fa ao tokantrano zany tsy azo atao hoe amin'ny hoe militaire zany dia tsy azo entina amin'izay zany ny ao tokantrano fa zory ianao hoe mianakaviana dia tsy maintsy misadapte kely foana zany hoe tianao setrasetra tsara mihitsy dia rehefa netrano ianao verina le reny manefaka kely no ny hevitra izy mirahavavy mihitsy no antaniko ao anatin'izay hoe manahoana mahazo mamaly tsirairay avy nareo manahoana ny miara-miaina amin'izany hoe ohatra hoe anaty tontolo miaramila zany misy anatin'ny pompier anareo rovavy raha ny avy anareo manokana anao milizy aloha mahafinaritra satria ao any tena hoe mahay mirahina ao amin'ny toeram-piasana zany ao mahay mirahina zany ny mpiara-miasa dia mahafinaritra le izy zay zany zay ndao dia antanitsika kely indraina tsy efa nisy fotoana ve satria moa zany vehivavy ny tena ianao ihany koa miara-miaina sy miara-miasa amina lehilahy be dia be tsy efa misy fotoana ve zay hoe manadala ohatra ry zareo na hoe mety efa misy nanitikitika ohatra hoe amin'ny mahavehivavy anao mety efa nisy ny resaka mahakasika an'izay na miavosa hoe mba mahafinaritra ana manadaly raha zay aty indray aloha satria izay zao raha hoe miporizan-tany zay lavany hoe vitsy zay raha par rapport amin'ny lehilahy satria lehilahy toa be da betsaka dia zay zany ohatra hoe fa mitondra raha ohatra hoe promotion zany dia efa mpianadata ao zany hoe promotion mizoky indray hoe ray aman-dreny zanaka dia tsy dia misy hoe resaka ankoatran'izay zany hoe resaka avy tena hoe resaka asa mahafinaritra izy tena hoe mahafinaritra miara-miaina ato iny fa na dia misy ny hoe sasasielitra ny bedibedy kely eny antsefatsefany eny tsy maintsy misy zany rehefa misy ny zavatra tsy mety ataonao fa amin'le hoe mahaparamilitaire zay dia misy ny discipline rana rehefa tsy mety ny ataonao dia misy ny sasasy kely tsy anina kely eny antsefatsefany eny fa mahafinaritra le izy amin'ny akapobeny zany hoe mahafinaritra miara-miaina amin'ireo lehilahy reo manoro anao reo hoe zao ny atao zao ny tsy mety zao ny zavatra atao sy ny ohatra izy zany fa mahafinaritra le izy zany amin'ny akapobeny ok misaotra anareo
ravavy niaraka taminay indray sy namaly fanontaniana. Zao indray zany tsika ampiseho ny fanamiana zay saloran'ireo mpamonjy voina mandritra ny fotoana rehetrarehetra amin'ny fotoana iasany. Ho asesitsika tsirairay izy ireo. Ato voalohany aloha tia natao hoe tenue de travail. Ty tenue de travail ty mazay tenue de travail anazy zay dia hoentina miasa mandritra ny fotoana andavanandro iasan'ny mpamonjy voina. Zany tenue zany dia hitantsika an'ity antsoina hoe polo na t-shirt koa afaka mahasolo anazy ity, fa tsy maintsy misy marika mahafantarana azy hoe mpamonjy voina dia misy ohatra hoe sapeur pompier. Zay tenue zay dia misy fitoerana grady eo akaikiny. Le fitoerana grady io matrahany grady ny amalana azy izy ny olona zay manao an'le akanjo dia miaraka amin'ny pataloha. Ty pataloha ty natao hoe treillis, zany hoe le tapany ambany izy ty, misy tapany ambony ohatry ty ihany fa mafana ny andro dia tapany ambany ihany no anaovana. Dia ty treillis ty azo nentina fotoana rehetra raha sendra misy asa-pamonjena mahakasika ny vonjyaina. Zany hoe raha misy resaka vonjyaina zany dia miaraka amin'izao tenue zao izy. Ny ambany misy natao hoe rangers na botte koa azony anaovana miaro anazy ny fa rehefa sendra alon zay intervention zay, indrindra fa amin'ny tena misy hafanana. Dia tsy adino fa misy natao hoe casquette zay isatroan'le olona. Dia izy io misy loko anankiroa samihafa, misy miloko menamena, misy miloko mangamanga. Menamena dia matetika ny gradien manao anazy, fa mangamanga no zavaka manao ihany gradien le mangamanga, fa ny homme de troupe no manao an'izay couleur bleu zay. Manakaiky atsika eto indray mifanamiana hoentina mianjaika amin'ny fotoana amin'ny fotoana cérémonie isan-karazany. Mety ho cérémonie militaire io mety ho cérémonie civile fa rehefa voasa zay mpamonjy voina dia mila zay tenue correct zay. Dia zao ty ambony ty natao hoe petit bleu miaraka amin'ny fitoerana grady. Dia petit bleu io be dia be ny zavatra apetaka, misy ny maro-boninahitra maro samihafa zay mety ho hita amin'ny tratra, fa ity natao hoe insigne na mpamonjy voina dia manana an'ity daholo. Ty insigne ty no mipetraka eo amin'ilay petit bleu hoentiny hamonjy an'izay cérémonie zay. Dia ny tapany ambany misy natao hoe pantalon. Ty pataloha anankiray ty tsy mitovy amin'le treillis hitantsika teo, fa pataloha fentina mianjaika. Zany hoe tenue correct izy amin'izay fotoana zay, fa tsy ohatran'le pataloha hitantsika teo. Dia ny chaussure basse, zany hoe kiraro mocassin no anaovan'le mpamonjy voina amin'izay fotoana zay rehefa hamonjy fety izy. Ny ary amin'ny lohany dia mahitsika natao hoe kepi. Ny kepi dia satroka miavaka kely izy io, tsy ohatran'le akanjo le satroka hitantsika teo aloha, fa satroka tena miavaka zay. Zany hoe io matetika ny manao fanamiana tenue militaire ihany no manao an'izay akanjo zay. Dia mazava ho azy ny mpamonjy voina rehefa manao tenue rehetrarehetra, ity zany somary sarosaropaty manao an'izy ity dia mila madio ianao ny endrika, tsisy volombava, tsy lava volo be, dia ianao madio tsara. Mazava ho azy mpamonjy voina zany manao tenue rehetrarehetra dia mila manao an'izay, indrindra fa ity tena saropaty, na dia vao mitsimika kely volombavanao ianao maranitra kely tonga dia esoriny, fa lasa tsisy endriny lay akanjo anaovana. Zay mahakasika ny tenue de cérémonie. Ato indray tsika hiditra amin'ny tenue du feu, zany hoe fetina mamonjy haitrano na firehetana maro isan-karazany. Mety ho firehetan'ny ala, firehetan'ny trano, firehetan'ny fiara sisa. Dia ty akanjo ty no anaovan'ny mpamonjy voina hiarovany tenany. Voalohany aloha ampiakariko hatrany ambony dia misy natao hoe casque F1 hoentina monjy hoentina makany anaty firehetana izy io. Dia ao anatin'io casque io mahita itsika nyty atao hoe cagoule. Io cagoule io hiarovana ny tarehy, zany sendra misy hafanana mafy be tapoka dia io ny arovana azy. Dia amin'ity casque ty misy lunette, dia lunette io arovana ny maso, fa afaka asina le antsoina hoe bouteille aérie. Zay bouteille aérie zay
zay no moyen de respiration mandritry ny fotoana isian'ny poizina na isian'ny gaz toxique na setroka mafana indrindraindrindra. Manaraka azy eo dia manindra natao hoe veste ty veste ty natao hoe veste textile, misy koa natao hoe veste en cuir. Veste textile somary maivamaivana izy fa mafimafy kokoa, ny résistance au feu zany mafimafy kokoa, matanjaka kokoa. Dia mazava ho azy ny tenue rehetrarehetra dia misy grady, misy porte grade zany ny tenue rehetrarehetra anaovanay ka na nanty intervention zany zay dia efa mahafantatra hoe ianina zao gradiny. Dia misy natao hoe ceinturon, ity indray karazana ceinture surtout indrindrindra rehefa hoe andeha hanao sauvetage, satria matetika amin'ny firehetana dia miainga amin'ny sauvetage foana, tsy maintsy manao sauvetage, manao reconnaissance karaha misy traboina ao, misy victime ao dia miainga amin'ny sauvetage dia ity zany tsy maintsy mipetraka eny mba fa manao le sauvetage aloha. Ity koa ilainy hitondrana ny karazana matériel rehetrarehetra, ohatra clé tricoise le amohantsika trano, amohana ascenseur raha sendra hoe mibloqué ao ianao dia itony nitondrana an'ireny ty ceinture ty. Dia manaraka azy eo misy ny atao hoe gant en cuir. Ty gant en cuir ty dia iarovana ny tanana satria ampiasa zavatra be dia be, mety hitsapa zavatra mamay ianao, mety hisendra zavatra maranitra ianao dia ty gant en cuir ty metinao iarovana ny tananao mandritry ny fotoana iasana. Dia aty ambany miditra amin'ny atao hoe pantalon. Ity pantalon ty dia pantalon tapany ambany amin'ilay atona hoe treillis. Zay pantalon zay nefany dia maharo tsara koa amin'ny resaka firehetana, nefa azo amonjena karazana famonjena vonjovona maro samihafa. Dia amarana koa azy ny atao hoe botte na rangers, zay ny arovana ny any amin'ny tongony. Takizay ny resaka feu, resaka firehetana. Azafady indrindra retinao manitikitika kely anahy satria indraindray tsy inona moa zany izy ty tsy lazaina, tsy tairina hoe rehefa zao misy intervention na ohatrohatr'izao tsy homanina mialoha, zay ngamba le teny tsara ilazana anazy. Rehefa ohatra ireny ianao nefa miteny hoe ity fananina anankiray ity no fananina atao rehefa andeha hamonjy zay intervention zay, zany hoe manana eo amin'ny filo minitra eo ireo mpamonjy voly na ireo sapeur pompier, filo segondra koa moa mitenenako anazy satria nareo taitaitra be mihitsy manao an'izay satria manenjika lera, manenjika aina ihany koa anatin'izay. Filo seconde eo ny soloana an'ireny akanjo ireny raha tokony ho izy zany. Ia, ho atomboko hatrany amin'ny atomboko manomboka any amin'ilay tena hoe fotoana tena sarotra hanaovana le fanamina. Raha amin'ny alina zao ianao matory ambofandrina tsy hanao an'izao mihitsy ianao, fa miala atao reo mialatra amin'ny rangersa dia mialatra amin'ny zavatra tsy tokony hanaovana dia matory. Maneno tapika io sonnerie na sirène d'alarme io dia mitsangana ianao mampiditra an'ireo rehetrarehetra ireo. Mampiditra an'ireo rehetrarehetra ianao fa ny chrono anay farafahakeliny, anao farafahabetsany, farafahaelany, roa minitra ho arinany nanenon'ny roa minitra ho arinany nazahoana ny antso dia efa miainga eto zay, zany hoe tafiditra ao anatin'ilay roa minitra zany ny appel mandra-piaingan'ilay fiara miala eto. Dia zany hoe ty zany mety tonga hatrany amin'ny 30 secondes. Ny amaranantsika azo ato dia ny fanamina hoentina ho an'ireo mpisitrika anaty rano. Ny mpisitrika anaty rano somary miavaka kely satria fanamina imperméable aloha nanaovany, zany hoe raha misitrika anaty rano izy zany dia ty fanamina ity mora kokoa anaovana tanterana ny asa any anaty rano, zany hoe maivana izy io nefa tsy tanteraky ny rano raha ny tena izy. Ok, fa misy fanamina maro samihafa. Raha tsy jerentsika ity manoloana azy ity natao hoe lunette, zany hoe io zany iarovana ny maso mandritry ny fotoana iasana ny anaty rano satria anaty rano be dia be ny zavatra mety hanimba ny masonao dia io ny arovana azy. Dia misy ny atao scaphandre, ty bouteille ngezabe reny ity fa miaraka amin'ity tiba ty ity no ahafahany miaina anatin'izany rano zany. Zany hoe rehefa tonga ao izy zany alohan'ny alidina anaty rano zany efa mipetaka daholo, efa capelé reto dia efa mipetraka ireo dia zay izy vao milatsaka ao anaty rano. Ohatr'izao izy raha hodintsika zao hodina kely ihany tsika io le izy, ity le bouteille à oxygène, zany hoe rivotra madio azo iainana ny atao anatin'ity. Zay zany rehefa micharge an'ity raha toerana hoe misy fiara mandeha na misy setroka dia tsy micharge azy, tsy micharge amin'ny tontolo misy an'izany, zay ny antony hoe manepotra dia amin'ny rivotra madio zany, zany hoe mila rivotra madio rehefa micharge an'ity bouteille ity. Zay mihodina ihany tsika, mihodina ihany ny mampiavaka kely azy ity mihodina ihany tsy misy casque, tsy manao casque izy fa ny zavatra mety iseho mety mitondra corde koa izy amin'ity zavatra ity mba ho atao hoe liaison personnelle
entre an'lay olona misitrika sy lay olona mibaiko azy any ambony na le olona meny fanambarana hoe hita le zavatra ato ambany na vita ny asa na misy zavatra mahazo anazy dia zay no entiny akoatran'ireo. Dia akoatr'izay izy tsy manao botte na rangers, tsy manao an'izay izy fa solon'izay kosa dia tia tsony amin'ny tazony eto amin'ny tanany ity, ohatrany kapa ohatrany tongotra ganagana zany izy rehefa dinihana ao a rehefa mipetraka eo amin'ny tongony ity a dia tia nanaovana progression any anaty rano. Rehefa manao le progression anaty rano zany izy a ity zavatra ity a sady afaka misitrika izy a no afaka mitsingevana aty ambony manao ny asa amin'ny alalan'ity a fitaovana anankiray ity. Takizay a reo fanamiana anaovana mpamonjy voiny raha zavaina amin'ny akapobeany moa zany nazavana anazy. Iovaterana kely indray sika zao aty ambony rihana no misy atsika atao amin'inona moa zany mazava kokoa i lieutenant? Ia, atao amin'ny magasin tsika na trano fitahirizana ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny asa-pamonjena mazava ho azy ny anay ato a. Zay zany no itsofoantsika azy dia misy tompona andraikitra ato afaka manazava tsara zay zavatra hitantsika rehetrarehetra ato. Ndao ry resaka amin'izay tompona andraikitra izay. Monsieur iza moa zany raha tsy mahadiso? Monsieur Razafinjatovo Alain Gerson, assistant responsable matériel. Zany hoe ianao no mikirakira an'ireo zavatra tsy rara vitantsika reto? Eny tompoko, mikirakira ny fitaovana atao amin'ny vondron'ny mpamonjy voina. Misy ny fitaovana hoentina mamonjy ny tranomay, misy ny fitaovana hoentina mamonjy ny matin-drano sy ireo loza maro samihafa. Zany efa vonona. Zany hoe efa misy fitaovana zany vonona, efa misy ny apetrakantsika anatin'ny fiara izay mbola ho jerevanareo sa makasika an'izay zany anatin'ny fiara. Dia misy ny fitaovana permanence afaka apetraka anampiana ireo anatin'ny fiara sy anatin'ny ambulance fitondrana marary. Niatra misy an'ireo fotoana vitsivitsy reto zao hitantsika eo nisy fotoana eny koa nareo teo niresaka mahakasika ny hoe izay zany sady mitazona no anisan'ny manamboatra eny koa raha anareo raha misy ny simba ato. Mahakasika an'izay indrindra atao aminay a dia misy ny responsable matériel moa zany araka le filazantsika teo. Rehefa misy ny fahasimbana dia tsy maintsy manamboatra satria ny fitaovana no anisany ilain'ny mpamonjy voina ao anatin'ny famonoana hafa. Ohatra hoe ny teo zany zao raha misy ny fahavakisana dia amboariny atao amin'ny responsable ny matériel zay. Misy ihany koa ny fitaovana ilainany amin'ny tranomay manome ohatra ihany a, ohatra hoe ny aérie na appareil respiratoire isolant, zany hoe misy an'le rivotra anaty bouteille iny reto tazantsika reto zany a le bouteille dia chargentsika amin'ny alalan'ny compresseur zay zavatra zay. Zany hoe mila vonona foana zany a ny fitaovana rehetra anatin'ny fiara. Dia misy ihany koa nefa apetraka misy ho réserve, zany hoe raha misy zany ny tranomay ka lany ny rivotra anatin'ny fiara dia efa misy anampiana anazy mipetraka atao amin'ny magasin. Niatra. Trano mirehitra eny Anozizato akaikin'ny rond-point. Trano mirehitra eny Anozizato akaikin'ny rond-point. Départ Figeac. Départ Figeac.
dia tonga amin'ny famarana anazy zany tsika no antony a nanaovana rassemblement zao a dia misy teny kely ihany koa avy any amin'ny zareo a dia mba enotsika kely vetivety a ny teny avy any amin'ny zareo ao zay a Ie, mampakasitrahana sy fisaorana tanteraka ho an'ireo mpamonjy vono. Eto Tsaralalàna ao amin'ny Tsiandran'ity izay anisany nanokatra ny varavaran'izy ireo ho amin'ny fahitalavitra ireo Madagasikara. Eo ihany koa ny fisaorana lehibe ho anareo mpamonjy vono tsirairay avy izay nahavita asa famonjena vono ho an'ireo malagasy rehetra tao anatin'izay taona maro izay. Etsika moa zany ho anareo any tokantrano ihany koa dia ho anay avy ao fahitalavitra ireo Madagasikara ihany koa dia manoatra fisaorana be lehibe. Dia ity misy atao hoe fanomezana kely dia kely izy ity fa avy amin'ny fo dia avy aty amin'ny fahitalavitra ireo Madagasikara atolotra ho amin'ny corps des sapeurs pompiers eto Tsaralalàna. dia kasitrahana ny record Madagasikara sady tsy vita nefa nanatona teto amintsika teto tobin'ny Tsaralalàna izy zareo a fa mbola nitondra fanomezana ihany koa ka dia mendrim-pakasitrahana zany zavatra zany a dia tsy asitsika teka amin'ny refitrefitra ho an'ny zareo dia mahakasitraka dia ampitao amin'ny lehibe sy nambaratongany any aminareo ny fisaorana avy aty aminay a eo foana ny vondrom-pamonjy voina manampy ny mponina miaro ny mponina amin'ny resaka voina maro isan-karazany ary ianareo mpanao gazety ary anisany atao hoe manampy anay bebe kokoa amin'izay zavatra zay fampahafantarana ny olona ny andraikitra sahanin'ny pompier manao ihany koa signalement raha sendra misy hitanareo mpanao gazety eny anelakelan-trano eny amin'ny fiarahamonina eny tranga zay tsy mahazatra tranga mety ampidoza ho an'ny fiarahamonina dia mino fa hanao signalement mivatana aty amin'ny pompier anareo sotra tompoko Fiara-miasa natao ho anivon'ny fahitalavitra sy ny mpamonjy vono ka dia indro ary sady fanomezana iny marim-pakasitrahana no mbola fanohizana ihany koa izay fiara-miasa izay chef de corps sotra tompoko makasitraka